Salama daholo e. Androany zany anao faradoboka fampilezan-kevitra amin'ny fifidianana. Efa niteny foana zany teto volana maromaro zay fa ny bilan Andry Rajoelina dia katastrofika. Nianahanitra dia nianahanitra i Madagasikara tamin'ny fitoanan'i Andry Rajoelina. Tsisy raha-pare ta fitoanan'i Andry Rajoelina. Dia ny tena miteny izay dia lazainy sasany fa fialonana, fankalana, fahalaratsiana. Ohatran'izareo nataon'ny Zoky Vonjy io. Efa petraka aminy ny taremarika rehetraretra. Manam-porofo fa tena tsisy raha manjary ta fitoanan'i Andry Rajoelina. Mianjaly ny vahoaka, miamahantra fadiranovana ny gasy. Zany zavatra tsy azo dikevitra zany. Ka androany zany aka ny analizy nataon'ny RFI, Radio France Internationale. Satria raha olona avy any ivelany no mijery, ary olona avy any ivelany no mijery fa miainga amin'ny chiffre ao tanàna manao analizy izy. Expert manao analizy da ampirison'izany ny olona ny vazaha mijery, vazaha tsy manana fialonana zany, tsy hoe mialina ny président lahy, tsy sara inony iza moa RFI ze Rajoelina, tsy sara inony zany, na tsy haiko iza daholo ny président moa, i tsy hanentsika, tsy hanaratsy, tsy hanao ninona fa manao ny asany fotsiny izy hoe fomba fijery miaraka amin'ny taremarika, fa tsisy falaratsiana fa taremarika. Ka ity article navoaka zareo teo hoe analyse, io le analyse tsy haiko ahoana le analyse ny Zoky Vonjy, fa tia analyse tena nataony expert. Dia izay nipublieny androany tamin'ny enina maraina ity analyse ty. Dia miainga amin'ity zany zany tsy ny hevitro manokana mihitsy androany, fa ny zavatra vitan'ny olona famakafakana. Da nijaranareo ny mandinika ny olona fidinareo rapitso. Madagasikara izy quel bilan? Ahoana ny vokatry ny fitondrany Andry Rajoelina. Zay zany teneniny teo. Izay mbola miziriziry ny ina moa zany mandamanaraka, zay mbola miady mandamanaraka. Madagasikara am'izao fotoana zao izy na ny rano fisotro rano fisotro madio mampijaly ny gasy. Ny électricité tsy lazaina tsony ny jaliny olona. Ny fahaleovan-tena ara-tsakafo dia tena mbola tsy ao. Dia ny ina moa zany ny industrialisation, zany hoe ny orinasa, tsisy Madagasikara, tsisy zavatra nataony mihitsy am'izany. Dia i Andry Rajoelina izy nampanantena fa anenjika ny fahatarana nitry ny 90 taona amin'ny Madagasikara. Dia anao nefa amin'ny mandany Andry Rajoelina zany izy ny dedaka hoe anenjika ny fahatarana Madagasikara nitry ny 90 taona. Nefa tsy nisy mihitsy ina moa zany fanovana rafitra nataony Andry Rajoelina. Hitanao zany tsy nandeha zany hatrany amin'ny 90 taona araka filazany Andry Rajoelina. Dia zavatra tokony ataonao dia manao fanovana rafitra ahafahana mandroso, ahafahana miainga amina zavatra ara-dalàna, fa tsy zavatra nataony Andry Rajoelina mihitsy ony Ary ny valo ampafolo gasy dia miaina anatin'ny fandran-tanteraka. Raha misy gasy folo zany dia ny valo amin'ireo mahantra fadiranovana. Zany hoe olona anankiroa ihany zany mba azoazo amin'ny gasy. 8%, plus de 8 malgasy sur 10 vivent dans le seuil de pauvreté. Mahantra be. Zany hoe latsaky ny $2 par jour miaina ny gasy. Iretareo zany tsy hoe ny antsasaky ny malagasy no mahantra fadiranovana, fa ny any amin'ny 20%, 2.20 koa raha ny tena ny chiffre ny navoakako. Dia zay no tantarainy RFI ary ny olona rehefa miteny zavatra dia mitondra chiffre, mitondra zavatra ara-dalàna.
satria nolaviny Androajoly zavatra zay tamin'ny Gasikara nametraka zay fanontaniana taminy de mbola laviny koa zany tamin'ny France 24 fa androany mbola miteny any RFI teny RFI hoe 2,7 gasy mijaly fadiran'ovana 2,7 dinareo zany nany ao amin'iny zany amin'ny fokotaninareo ny 2,7 ny olona na namanareo na izy zany mijaly fadiran'ovana miaina anaty fahantrana tanteraka amin'ny Androajoly ary nilazainy tato fa hoe misy ao anaty article milaza izy hoe niemotra zany hoe nianahantra raha mihoatra tamin'ny 2019 zany dia nianahantra kokoa any amin'ny niakatra any amin'ny 6% ny tany fahantrana zany de niteo fa tsy voaka zay rehefa avy eo de izao zany navoakany eo mampanatena be izy mbola midradradrady izy mbola ohatran'le nizy ny kadada indrindra teo amin'ny ina moa zany mbola mitabataba izy teo amin'ny Colisée tany Tsonjobe tamin'ny 12 novembre teo da ona raha nozy ny RFI ozy ny RFI hoe 10 taona zay no ny zestiavana tamin'le ina moa zany plan émergence Madagascar le PEM zany hoe ina moa zany anavozana na hitondrana Madagascar amin'ny ina moa zany ny fandrosoana fa tsy narahana akory zany zay resaka natao zay 10 taona resahany hoe émergence plan émergence nefa tsy zavatra nataony mihitsy am'le plan émergence araky ny fanadihadiana nataony ONG sy karazany ohatrany hoe ONG Ivorary miaraka tamin'ny observatoire Safidy miaraka tamin'ny ONG Tolotsoa dia 13 isanjato ny fampanantenana nataony Androajoly ihany no tanteraka 13 isanjato ihany no tanteraka amin'ny zavatra lazainy fo ataony de malaza hono zany ny filoha fa mpametraka vato fototra raha tsika gasy ny teny an'izany aloha de efa gagazo ndraiky fa ny RFI miteny hoe malaza amin'ny fametrahana vato fototra izy hoe i Androajoly iverany amin'ny 2018 zany tsika ny farim-piaina malagasy izy ilo teneniko teo nanomboka tamin'ny 2019 ka hatramin'ny 2023 de tsy nitsahatra ny kodidi 6% ny vidin'ny PPN niakatra 3 isanjato ny niakatra 3 isanjato ny vidin'ny PPN de vidin'ny PPN any amin'ny atsimo izy izy efa tratran'ny ina moa zany de tratran'ny famine ny kere ary ny tsy ina moa zany tsy finanan'ny kanina ara-dalàna any amin'ny ray tapitisa olona ray tapitisa any afatra atrimo zany jaly kere zay ny filazany eto ary tena zavatra tena aigu zany tena hoe tena critique tena amina situation critique zany ny any atsimo ny any amin'ny ray tapitisa ny olo any atsimo de toizatsika ihany ny fampanentana nataony Androajoly hoe falevatena ara-tsakafo de tena lavitra be amin'ny fampanantenana lavitra be amin'ny fampanantenana ozy ny RFI ny zavatra mitranga fa mbola 20 isanjato ny
vary hoaniny gasy mbola farina avy any velany any Rajoelina tamin'ny 2019 napana tena hoe isy fahaleovan-tena ara-tsakafo fa am'izao fotoana zao 20% ny vary hoanitsika de mbola afarina avy any velany. Tsy ny resaka loi de finance ngamana tsy resatsika zany fa sarotra amin'ny besiny maro fa ny aleo tenenana ny loi de finance tsisy rapare tsisy rananjary de ny fotodrafitrasa rehetra zay natao tsisy fotodrafitrasa mba azaombola zany hoe volanarina daholo zany ny fotodrafitrasa tsisy mihitsy zany ny fotodrafitrasa hoe raha ohatra hoe manao ina moa zany barrage eto am'le vary de mba misy vokany misy vola miverina zany am'le fotodrafitrasa natao fa ny fotodrafitrasa nataony any Rajoelina ony zany de tsisy raha manjary. De amin'ny resaka hoe fanomezana ndalana amin'ny fitandrahana ny arenakibon'ny tany de poids mort tsisy raha manjary satria ina ny antony io satria mbola tadiavana fika ny any ivelany any ny entreprise any ivelany ohatra ny Jamefield reo no asiana mitrandraka na ny Sino, ny QMM na ny rehetrarehetra avy any ivelany asiana mitrandraka fa le hoe tena hoe ohatra ny rahatsika ny arenakibon'ny tany tsika sy be dia be ny arenakibon'ny tany tsy atao mihitsy io zavatra io fa tadiavana fika foana tadiavana kolokolo de zao reo ny migady zao de inona koa izy teo tsisy mihitsy ozy izy le inona moa zany projet le projet goavana ny lazainy any Rajoelina tatera le anankiroa goavana hoe anao énergie production énergie hydraulique hydroélectrique hoe famokarana herinaratra zay foana zay tiavana any Rajoelina tsy tateraky zay zavatra zay de inona koa ny anankiray de ny ina moa zany ny pipeline pipeline ampigada koa zay pipeline zay fa nampanantenana tsy nietsika zany hiditra ny valo taona zay ny filaza ao. De am'izao fotoana zao zany de tena manana olana goavana Madagasikara amin'ny resaka électricité ka hoana moa zany no afahanao mampandroso firenena na électricitaire afahana mamokatra amin'ny orinasa isan-karazany zéro de mandeha ny délestage sy ny fatapahany rano miverimberina ty olo mbola misy an'ity koa zany hoe Madagasikara leo tanteraka ny olona amin'ny fatapahany jiro sy ny rano ty zany mbola sujet hafa ty fa tsy iny ty traitako androany. Ny JIRAMA izay inona moa zany orinasa mpanjakana am'izao fotoana zao de mialaina ny JIRAMA de le volan'ny Covid fanampiana ho an'le foan'ny Covid nangalarany ina moa zany ny fitondram-panjakana anetsemana nitrosan'ny JIRAMA araky ny anketiny ONG Ivoirary de nisy koa le hoe le fond routier le fond routier hoe nakaiza ny volan'ny fer de mbola nanetsemana ny ina moa zany volan'ny JIRAMA ina de ny ambony moa zany efa fantatsika ny aiza ny alehan'ny ambony zay vola zay satria nantany sy teny any Rajoelina nakaiza io vola io zaho ny tsy sofiana camion hoy zany Rajoelina de ny 100,000 lalana ihany no mba manjary am'izao fotoana zao nefa ny akabetsaly lalana indrindra amin'ny lalana misy vokatra tsisy zavatra vita ny 100,000 eny lazaina fa atsika navita lalana navita zao de 100,000 eny lalana fa ny ambon'izay de tsisy raha manjary de nefa mbola milaza ny Rajoelina eto fa tsisy anala amin'ino moa zany fandresena amin'io manaraka io
de jerenareo zany ny mavendrana ny gasy na de fa misy ara ny bilana ny Rajoelina tsy sananjary tafitranana pila teo ny nahantra ny gasy ny nijaly ny gasy ny fampanintana rehetra tsisy tanteraka de mbola sura ihany any Rajoelina fa tsy patsolana izy tsisy afaka andresana ony io satria voalohany ny resaka alabato faharoa de tena mbola be de be ny vendrana ifidina ny Rajoelina mbola be de be nefa idazavay koa ka androany faradoloka de mba misy ajery le gasy mitserijery izany tokony fidinao izany tokony fidinao fa tato raha nisy resaka ino moa zany vidiny vanina any anganina raha toa tsy voateniko teo fa tsy haiko taiza nisan'izy teo ny zavatra feno zany tafitonanany Rajoelina catastrophe tsisy rananjary tafitonanany Rajoelina fampanantenana nataonany Rajoelina tsy samanjary laza izy fa ale hôtel ara-tsakafo zay ny dadradradrany tany amin'ny 2019 de am'izao fotoana zao ny 20 ny varo antsika mbola faravany velany ny projet ngeza lazainy fa amokarana herinaratra tsy nataony ny ino moa zany fitateritany rano anondrana ho an'ny mpambamboly sy rano sotrona tsy vita de mbola sure izy fa tsy maintsy mbola ho lany any satria bady ny gasy satria vendra ny gasy ianao mijery anahy io anatin'le vendra indrindra fa nareo serasera mada iry toavina rabe idadany jemima actu mada izy daholo zaty mivanitika Madagascar émergence développement durable tsy haiko hoe Madagascar et son avenir nareo retretreo mijery ny zavatra teniko fa io ny bilan catastrophique de nareo hoe mbola ilaza ihany hoe tokony fidinany Rajoelina satria hoe karamany any Rajoelina 200 000 ariary par mois amin'ny Facebook andainga amin'olona zany hoe lisany karamany andainga isanandro zay zany ny amelomana lisany vady amanjanaka lisany ao ampinandalitra amandalitra ny malagasy ny ataon'ny lisandreo toavina rabe nary front dadany jemima serasera mada actu mada zaty mivanitika rehetrarehetra reo jereo ny bilan afaka me ivonjy koa anatin'izany zoko vonjy jereo ny bilan de mbola itenany nareo hoe tokony fidinany Rajoelina ny olona satria mahazo karama 200 000 ariary ary izy hoe toavina arabe azo place ery amin'ny ambassady de zay ny anaovana amahanandalitra isanandro ny olona io fa io ny bilan afaka amresaka amiko anao débat amiko raha zay sa amin'isany rehetrarehetra reo anao débat amiko fa za miaraka amin'ny zavatra chiffre concret de plus nyzany na amin'ny banque mondiale mbola niteny teto tamin'ny 2019 eo amin'ny 500 millions de dollars ny dette ny gasy ny vola tamin'ny malagasy tamin'ny androny Rajoelina 2020 mbola azo 2021 niakatra any amin'ny 1000 millions de dollars zany hoe any amin'ny 1 million de dollars ka raha ohatra ka mbola niakatra ihany izy tamin'ny 2023 nitrosany gasy satria anao fotodrafitrasa fatifatina fotodrafitrasa izy eto am'izay mifidina ry draba rehetraretra io fa navita kianjo io fa navita hôpitaly marapena io fa navita sosososoa amitana ny dondrona rehetraretra ny anaovany anty any amin'ny 1 milliard de dollars ny volany trosainy Rajoelina tamin'ny 2023 banque mondiale io atao mamirapiratra rotation 44 dito fa babony gasy ka zay le izy anjaranareo mieritreritra ny mbola ifidy azy rapitso fa mazava tsara io fa tena nahantra ny malagasy zay any angamba aloha satria amin'ny tsy fananana mega ny gasy de tsy afaka mivalapatra am'le anina fa na amresaka fotsiny raha atao faraparany hoe ny tourisme manenganina tsy zavatra nataony tamin'ny mandara tsy manao ino moa zany mitokana de zay le izy ino moa zany fantatrareo
fa tsisy zavatra nanjary tamin'ny fitoranana Jajoelina ary mbola afaka manontany anareo ohatra tsy mazava tsara izy afaka mijery koa io article io raha ohatra tsy mazava tsara ka anjaranareo mbola ifidy azy na tsy sura daholo